Ianao no antony hamelomako, tsisy ara-tsisy anao, ampilantanao ny aiko. Raisiko ho fifaliana lehibe ho any regny zany ry avana malala tiaino ajaina zay men'Andriamanitra tongotry manokana hiaraka aminay amin'izao fotoana izao, serasera mivantana amin'izao fitaovan-tserasera izao, afaka indrindra ianao andray ny fampahirizana avy amin'ny alalan'ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra androany. Miarabantsika indrindra tompoky lasy tompoky vavy ajaina ny mpanomponao pasteur Jean Paul Rakotenirina ny eto amin'ny trano fitenenana amin'izao fotoana izao, ary ampaneketena no hiarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy. Makasitraka indrindra tompoky lasy tompoky vavy ajaina manaja anao, ary indrindra Andriamanitra zay tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka metsika voninahitra ny amin'ny alalan'ny tombonao sy tombotsy manokana mbola mila Andriamanitra atsika velona sy tsapo amin'izeny toy zao ankehitriny zao izany. Ny fanontaniana mipetrako dia ny tem-piandoana dia hoe mba afaka misaotra an'Andriamanitra ve ianao, mba afaka manome voninahitra an'Andriamanitra ve ianao raha nomeny tombotso tombonao ndriainanao velona sy tsapo amin'izeny toy zao ankehitriny zao izany. Iriko indrindra ny tena mba anananao faharetana hatramin'ny farany ny fotoana fohy zay mba hifampahirizantsika eto amin'izao fotoana eto androany zao izany. Makasitraka indrindra tompoky lasy tompoky vavy ajaina ny amin'izany fatokina be anananao zany, minoy ianao fa hisy zavatra ataon'Andriamanitra aminao androany, misy zavatra ataon'i Jesosy aminao amin'izao minitra zao, satria fatako fa nomeny teny fikasana ianao tsika rehetra manao hoe mahaton'ny tenin'ny mpanompoko sy mahatanteraka ny saina toy ny tsinirako ho ny tenin'Andriamanitra izany. Raha sitrakao hiaraka hivavaka tsika eo anatrehan'Andriamanitra, ametraka eo belan-tanan'Andriamanitra zao fotoana eto androany zao izany. Naiza naiza toerana misy ianao, ao atokantrano ve, sa aiza ny misy ianao sa any amin'ny azoko lazaina hoe any amin'ny bureau-nao, na mety any am-perinasa, na mety any amin'ny toeram-pitsaboana, satria everiko indrindra fa marina fo anatin'ny fibohantsika mianakavy, ao anatin'ny confinement-tsika amin'izao fotoana zao, naiza eto amin'izao eto ambonin'ny tany azo lazaina hoe ao anatin'ny confinement-tsika. Kanefa mazava loatra fa mety any am-perinasa ianao, mety azoko lazaina eo amin'ny toeram-pitsaboana ianao, mety marary koa ianao miserasera mivantana amin'izao Facebook zao na amin'ny alalan'izao YouTube zao ianao, dia afaka mandre anay amin'ny alalan'izao fotoana zao. Tsy lavitra anao Jesosy, eo anilanao izy ankehitriny, aondreo ny lohanao ary vavaka tsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao ankehitriny zao izany. Andriamanitra regny tsara indrindra zay ny an-danitra ao, tsy haiko ny tsy sotranao ny amin'izay rehetra efa nataonao sy mbola ho ataonao. Tena velona ianao ary zany fahavelonao zany Jesosy dia ahafahanay manambara marina tokoa fa afaka miseho mikery, miseho amboninahitra lehibe amin'ny fiainana ianao. Ny herin'i Jesosy sy ny fahavelomany no nanako fasahijory eto anatrehan'ireto olona maro be reto Andriamanitra tsara, ary ny fanahy masina zay manositra ankehitriny mamangy ny olona rehetra, satria mitompo zany fanazany zay toeran'ny fanahin'ny tompo ny teninao ny toeran'ny fanafahany. Okitona fanafahany ianao amin'ny olona rehetra, mivavaka manokana aminao araiko, na iza manana tombotso manokana anaraka mivantana zao fotoana zao, na eto Madagasikara izy Andriamanitra tsara, na eny Eropa izy, na ihany koa any Afrika, na any Amerika Andriamanitra, na any Australie, manerana ny kontinanta dimy ka manaraka mivantana amin'izao fotoam-bavaka izao, mivavaka manokana aminao ao, okisikasika ao ataonao amin'ny fiainany. Fanay masino kasio izy, fanay masino vonjeo izy, fanay masino okahita fahagagana avy amin'ny alalan'ny teninao. Voninahitra teonao reny amin'ny tompo, misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra efa ataonao. Reseo lahatra tokoa ny tsirairay avy arak'izany tononkira zay renesiny zany,
fa tenenao tokoa Jesosy tompony fiainanay, fiainany ianao. Very izahay, very izy raha lavitra anao. Misaotra tompo ny amin'izay rehetra fataonao androany. Manamarina ny teninao ifampizarany eto androany ianao. Mikasika ny fosy ny fanahany ianao. Manasitrana ny marary rehetra ianao. Manome vahaolana ianao. Potehina tanteraka ny aretina amin'izao ankehitriny izao coronavirus, zay rehetra karazana aretina maro samihafa mampahory ny olona zay mihaino ny teninao androany io. Potehiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireo lopo samihafa zay manaraka ny vatana izao fotoana izao. Vonjeo Andriamanitra tsara any fahagagana. Itsirare visambatan'olona, visambaravarana zay manaraka ny vatana izao fotoana izao. Kasio reseo lahatra any fahagagana ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy amin'ny Nazareta. Misaotra tokoa. Halleluja. Amen. Amen. Wallepetrika ambony seza fiandriana sy ho an'ny zanak'ondry, misaotra, miantso sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Halleluja. Misaotra n'Andriamanitra lehibetsika ry havana malala. Raha afaka nandray manokana zany vavaka zany teo am-pelantanan'Andriamanitra. Tsy efa minsady venao fa hisy zava-dehibe ataon'Andriamanitra aminao. Tsy efa manantena venao fa misy famindrapon'Andriamanitra tena tsy takatry ny saina ataon'Andriamanitra ny fiainanao. Tsy efa matoky venao fa ny vavaka iarahantsika mananatra eto androany dia ho tanteran'Andriamanitra tokoa ary ahafahany tena manino voninahiny eo amin'ny fiainanao amin'izao androany izao. Matoky mino aza misy an'izay tsy mino ianao fa mino ianao fa androany Andriamanitra hanao zava-dehibe ny fiainanao. Fa zao miafatsy tian'Andriamanitra omenanao androany. Aokopaka ataony teny ianao fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanao. Hoy ny boky ny Jakoba toko voalohany andininy 2:20 izany. Raha tena katoavinao, raisinao aminao, iainanao, ijoronao tantera, ampiarinao ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra ifampizaratsika atao androany. Satria tsy teniko amin'ny mampasitero Jean Paul lafa tenin'Andriamanitra. Tsy afatry amin'ny maha-olombelona takanao aho fa afatry Andriamanitra. Mivatana amiko sy aminao androany. Raisy ny baibolinao, vakio ny tenin'Andriamanitra ifampizaratsika atao androany. Ampiaro amin'ny fiainanao zany teny zany dia inoky fa sy mipamita teny ianao. Halleluja. Tsojananao sady enganeka ho tahiny ianao, enganeka ho ambininy ho asoavin'Andriamanitra anao androany. Rovinao hoe androany satria eto Jesosy tanao izy amin'izao minitra izao isa. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany sika raha lasiana bavy satria tonga sadytsika amin'ny fotoana izay ahafahantsika azahotsika miaraka mandray ny tenin'Andriamanitra amin'izao androany izao. Azadino nandefa ny tenin'Andriamanitra androany hanasitrana anao. Nandefa ny tenin'Andriamanitra androany hanasitrana anao ary koa ampiarina anao amin'ny longozy any anjeranao. Salamo 7:20 isa. No ianao hoy aho matiky ianao mandraisy zao afatsa lehibe tiany Jesosy ampitaina somenanao zao toy zao ankehitriny zao isa. Andao aritsika mianakavy maky tenin'Andriamanitra anankiray amin'izao fotoana izao. Raha misy baiboly eny am-pelantananao eny na eo anilanao na eo akaikinao ao amin'izao fotoana izao, andao hoe raha tsika mamaky sy miaino arak'izay voasoratra atao mifilazany tsara nosoratan'ny Matio 5:20 isa. Filazany tsara nosoratan'ny Matio 5:20 iarahantsika mamaky sy miaino arak'izay voasoratra eto amin'ny andininy 30 isa.
Zao mivaky ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Matitiko 5:20 vakiko manomboka eto amin'ny 2:30 zao tenin'Andriamanitra izao. Zao mivaky ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika isa. Aratoa ny zanak'olona amin'ny voninahiny raha ny anjely rehetra dia hipetraka ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia navaka azy izy taka ny mpiandrondry manavaka ny ondry amin'ny osy, ary metraka ny ondry eo amin'ny akavanana izy, fa ny osy kosa eo amin'ny akavia. Ary amin'izany ny mpanjaka dia laza amin'izay eo amin'ny akavanany hoe: avy ianareo izay mitahin'ny raiko, mandovany fiainana mandrakizay, izay voavoatra ho anareo hatramin'izay nanorena amin'izao tontolo izao. Fa nona aho dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotsonareo, ny vahiny aho dia nampiatranonareo, tsy nanakitafy aho dia nitafinareo, narareo dia nitsaponareo, tao an-trano maizina aho dia nivanginareo. Ary dia maly azy ny marina ka na hoe tomboko, ovina ny tanainao na ianao ka nomena hanina, na nangetaheta ka nampisotsonay, ary ovina ny tanainy vahiny ianao ka nampiatranonay, na tsy nanakitafo ka nitafinay, ary ovina ny tanena arary anao na tao an-trano maizina ka nivanginay, dia maly ny mpanjaka ka na hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny reto rahalahy kely indrindray reto no nataonareo tampoko. Raha lasianabavy ray aman-dreny malala ry mpiainao jaina mahafinaritra, afaka miserasera mivantana amin'izao fitaovam-pifandraisana izao, norenesinao teo ny tenin'Andriamanitra, nivakina taminao mba ianao mihitsy namaky azy tany tokantrano tany, ny fanontaniana mipetraka eto anatreh'Andriamanitra zay tiako valinao ao anatin'ny eritreritra ao dia hoe tena azonao tsara ve sitrapon'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra zay nivakina taminao teo. Ka na dia tsy mila verina fanondronona fanonteny intsony aza dia tafaletika lalao anatin'ny fonao hoe tena azo kosa aloha izany, ho azoko, tena ho azoko. Izany teny fikasan'Andriamanitra zay nolazain'Andriamanitra sy nambaran'Andriamanitra izany izany. Ieko mihitsy tena maniry aho mba tsy foana ny fikelezan'Andriamanitra aina aminao, mba tsy anisan'izay mpamita teny ianao, fa nisan'ny tena anay azo tsara ny sitrapon'Andriamanitra anankiray tokony tena tsy hodinonao dia ty na ela na hoaingana azadiny, fa tsy maintsy tonga, tsy maintsy ho avy Jesosy Kristy izany. Raha ny famantarana marika ny profo ny sinina samihafa dia efa tena tsy hoe intsony fizy mihitsy ny teny mano efa miamara varanao izy, efa tena ho avy tsy ho ela zany ny tena marina Jesosy Kristy. Fa milanao milatsika iomana, ary zany fimanana zany tsy andry rapitso, tsy andry rafakapitso, tsy andry itona-paorina, tsy andry zao zavatozy amin'ny tatao amin'izao tontolo zao izao, tena tsy andry an'izany ianao, fa ny marika ny sinina ny famantarana nge efa namonomboka tanteraka tonga amin'izao tontolo izao e. Tsy efa nandrevy ianao any sy filazana ady, firenena itsangana mely firenena, fanjakana itsangana mely fanjakana. Tsy efa nahita ve ny masonao ny orohorontany amin'ny tany samihafa iainantsika amin'izao fotoana izao, zay tena efa tena miakoditra mihitsy ny areti-maningana, areti-maningana zay amin'ny tany samihafa, zay tsy voa mitazo mahamay, tratran'ny cancer,
antony sida aretina ny tany samihafa ary zao tsika farapariny am'izao tonjato faraky amin'ny roapolo tona arivo fahatelo zao androany am'izao andrenesanao ny tenin'Andriamanitra zao dia ny Covid-19 na ny coronavirus. Zany hoe tsy zany ve mandalo aminao dia mbola tsy ampy atonga saina tsy resy lahatra anao foana hoe ty nahazo araka ny tahotsar'Andriamanitra ka raha ty moa tonga amiko mifahafatesana dia ahoana ny amiko. Efa zanak'Andriamanitra ve ianao zany hoe efa ilay nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Aza velona tebiteby ny fanao anatinao, aza mangorory ianao, mijoro tsara, miorena tsara ao amin'ny Jesosy Kristy, manana faharetana ianao eo masin'Andriamanitra. Fa ny Andriamanitra ny faharetana ny ampirahevitra atsika ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Tsarovy tokoa mipiasa tany zay miasany tany miandro ny vokatra mandra-piavy ny ranorana aolosy aorina ao ny tenin'ny tompo any amin'ny Jakobany. Mba maharitra ve ianao ry kristianina, ry zanak'Andriamanitra, mba vonina ny andro an'Andriamanitra ve ianao ka tsy amitsiny izany izy, tsy mononmonina ao anaty, tsy fanendrika, tsy fanala baraka, tsy fanaratsy, tsy fanao tsinitsiny, fa iandro an'Andriamanitra mipatikina ampaneketena lehibe ary mpiakofana tanteraka manaiky ambakaina, manaiky atao tsinitsiny satria zanak'Andriamanitra. Misy heviny lehibe zany tena mahazanak'Andriamanitra azy ianao zany. Zany zanak'Andriamanitra zany ika ka nopolofony famarinana ny tenin'Andriamanitra raha zanaka ozy dia andova sady mpandovan'Andriamanitra no mpiredova ihany koa amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha miara-miara traminy isika amin'ny Jesosy zany miara-manamboninahitra aminy koa isika araka mivamara ny tenin'Andriamanitra. Raha aman-dreny raha rasiana ba ry zanak'Andriamanitra malala ao mandrezy ny tenin'Andriamanitra eto androan'izao a. Inona ny toy zavatra tsy maintsy tokony heritanao, miaritra zavatra samy hafa, zavatra farany tena mafy ianao ka mahatonga anao hiantsy vonjy, hitarainatsy, hitarainaroa, dia hisento ao anatin'ny fo, hitomany amin'ny ranomaso. Andriamanitra miteny aminao manao hoe aza matahotra izay efa heritanao ny tenin'Andriamanitra. Indro ny devoly efa noho ny sasany aminareo ohatra amin'ny maizana mba anapahorina nareo mba ho zatoetra anareo ary anapahorina afoloana. Kanefa ny tenin'ny tompany amin'ny Apokalipsy 2:10 manao hoe aza matahotra izy, aza matahotra. Fa raha matoky ianao hatramin'ny fahafatesana men'Andriamanitra anao satry-boninahitra ny fiainana. Ry olona tena miteny mazava tsara amintsika izay efa azo tonga zanak'Andriamanitra taka. Efa nandray amin'i Jesosy ve ianao? Efa tena niavana tamin'Andriamanitra ve? Efa tena araka tapisako ampona marina ve ny fitiavanao n'Andriamanitra? Aza matahotra izay hiritanao ianao. Manana fatokina, manana faharetana, mijoro tsara, amafisy ny tena fitiavana n'Andriamanitra amponao. Masotomy mivavaka, tadiavy mandrakariva ny tavan'Andriamanitra. Andao manalina ianao hitaraina fatratra amin'Andriamanitra ianao. Manana faharetana be amin'izany fivavahana zany, amafisy ny tena fitiavanao n'Andriamanitra. Asadiny oaboly ana toko fahavalo dia misy tenin'Andriamanitra miteny eo amin'ny andininy 7:20 manao hoe tiako zay ty ho ny tenin'Andriamanitra ary zay fatrako tadia dia hita. Korintianina 2:5 dia ho ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa raha misy tian'Andriamanitra dia izy no fantany. Fantatr'Andriamanitra manokana ianao io raha tena tian'Andriamanitra. Manamafy ary zanak'Andriamanitra. Rehefa tena azonao antoka fa zanak'Andriamanitra ianao, andovananitra ke zany ianao e. Anana ny fiainana mandrakizay ke zany ianao e. Eto ambonin'ny tany ke zany ianao mandray ny fanahy masina ao anatinao afaka pahery ianao e. Afaka hitarika anao, hitonanao amin'ny marina rehetra, tsy izay kemiranao irehetra. Raha matsiary tena kivy anao ketraka androany, amanganao an'iny fanahy masina amin'izao minitra, anenisanao ny tenin'Andriamanitra ao ka ho tonga olona tena mahery anao. Fa zao ihany aza matahotra izay efa hiaretanao ianao ry havana malala o.
tena aza mofo fiaramiango sy fiaraha-mivavaka amin'ny mazanak'Andriamanitra anao. Ekeko fa mety tratran'ny confinement tsika voriny ankonanao tokantranonao ao, nanareo mivady, nanareo mianaka mba manova fampofavahana, mba atsoy Andriamanitra, mba manana fotoana be dia be ahafahana mandinika ny baiboly na ny soratra masina, ahafahana manamasy tena, ahafahana tena manamafy ny tena fitiavana n'Andriamanitra marinao anatin'ny fotsika. Ry zanak'Andriamanitra malala o, be dia be ny tenin'Andriamanitra rehesinao, fa firy amin'izy reny tena mba akatoavinao sy tena mba ampiarinao tanteraka eo na tsen'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iananao zao. Manaka ankehitriny zao ve na dia zao azany mahazo atsika dia mbola misy tenin'Andriamanitra ilikilika foana. Tiako tenin'Andriamanitra tahaka ny tao tianao sy tahaka ny tao tsy tianao, tahaka ny tao azoazonao sy tahaka ny tao tsy azoazonao. Hoy zany tia nikitikitika amin'ny vie priveko ty teny ty iny tampenako na isoroko ny baiboliko ao anatin'ny baiboliko iny teny zay voalaza iny satria tsy tiako loatra iny. Na ity paster ty ny tena marina aiza ve isaky mitory-teny izy ny tena marina dia ny fiainako foana ny kritike fiainako foana ny tena marina raha siana mba ny tena mpampon'Andriamanitra marina ara-panahy fa tsy ara-nofo. Tsy hitan'ny fiainanao izy dia hitory ny tenanao, hitory ny teninao. Fa matoa no voateny misoran'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra anao, tiany tompony any soranao zavatra tsy mahasoa, tian'Andriamanitra ny tena mpanosao ny tena fitiavana an'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ny tena ibebahanao amin'ny lalitra sy lala-pahotana, tian'Andriamanitra ny tena nisoanao amin'ny tena fitiavana an'Andriamanitra marina. Amin'izao vanim-potoana izao ngery olona le tena mitory amintsika pino aloha amin'izao fotoana izao tsika pino aloha zao amiko sy aminao antsika zay fa tena tonga zanak'Andriamanitra. Maninona moa ny tompony nanao antsoavy lehibe any amin'ny tantara faharoa ny toko fafito 2:20 any zay voalaza ny tenin'Andriamanitra mazava tsara raha ny olo zay natsoko amin'ny anarako no avy eny tsy tena ka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny raha tsy fanaony dia ianao zay ny an-danitso ny tompoka melany hely ny ary anasitranany tanoa raha ny oloko zay natsoko amin'ny anarako ho ny tenin'Andriamanitra. Ry fiangonanao, ry zanak'Andriamanitra, ry mpilbalala, ry zay rehetra efa mahatsiaro tena fa nandray amin'ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana, antoritsika hiala amin'ny tena ataoko hoe lalanoty, ndo hiala amin'ny raha tsy fanaotsika. Mety mpiavinavina vianao, tsisy olona afaka manatona anao mihitsy satria no miavinavy ny fonao, satria manambola manan-karena nao anatin'ny fantrana. Tsy mimpanambola sy manan-karena eny mety manana foniavinavina, fa misy olona mantsy tsy manana na inona n'inona fa verozy ny teniny miavinavina angavy dia mbola inona ny problème solana amin'izany raha miavinavina. Misy amin'izy ireny fa mety efa tonga zanak'Andriamanitra, raha zanak'Andriamanitra ianao esory miavinavina. Ny fakalana zay karazana faka mangidy ao anatsika, ny tsy fitiavana, fitahirizana, fatezerana, fiafinafonana hoe inona no tsy evenoko mandra-pahafatoko iny satria nahoana namodika ny fiainako sy ny avenirako iny. Ry raha lasy anabavy ray aman-dreny eo andao hiala amin'ny ratsy fanaotsika sika, andao tsika hiala amin'ny ratsy fanaotsika ka hitodika amin'Andriamanitra. Satria raha ny olo zay natsoko amin'ny anarako ny baiboly no avy eny tsy tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao dia ianao zay ny an-danitry ny tenin'Andriamanitra ka amelany hely ny ary anasitrana ny tanako. Ry kristianina malala o, fotoana mety zao mampitanetana ndao ho tena mba tsy hantonga atsika diso fanantenana, mba tsy hantonga atsika ho avy ny fotoana andondona eo ambaravarany tompo ary teny manao tompo voay izahay ka hiteny ny tompo manao hoe miala amiko ianareo fa tsy fatako akory ianareo mpanao meloko. Tsy afaka namary teny intsony tsika araka le Mateo 7 manao hoe zay voalaza ny tenin'Andriamanitra mazava tsara zay nanambara mihitsy Mateo 7 ao manambara manao hoe tompo tsy afanamoaka demony ahy tamin'ny anaranao ve izahay, tsy afananano tamin'ny anaranao ve izahay, tsy afananao asa lehibe tamin'ny anaranao ve izahay. Ry zanak'Andriamanitra iza moa zany zasy anao ve tandreny fandrao hiteny amintsika amin'ny tompo satria no ny avinaviny fotsika sy fitezatsika ahafatsika ilay vahola ny onatsen'Andriamanitra ane tsy tena mba nitana merin'Andriamanitra mahazanak'Andriamanitra atsika miangavenao re andro any
asio amin'Andriamanitra ny fibebahantsika, asio amin'Andriamanitra ny tena fiverinantsika amin'Andriamanitra, asio amin'Andriamanitra ny tena fitomatsika, ny faneketsika an'Andriamanitra zay ananatra sy anitsy tona sy apaheny ny fotsika. Ho avy ny fotoana tsy fantako izy ny malala dia ny ray any an-danitra, tsisy mahafantatry zany na ny zanaka azy afa-tsy ny ray any mandainga ny mpaminany milaza fa tonga rapitsina ravakapity Jesosy laingy zany, fa tsisy olona mahalala re olona na dia ny zanaka azy afa-tsy ny ray, fa zao ohatrany ny tokony hita ny fiainanao mia atao vitan'Andriamanitra fa vonony ianao nao maraina nao arivo nao mahatinalina ny confirme aminao ny fotoana sy laza aminao ihany hoe amin'izao Jesosy mitonga, zay ny tsy azy nizany izy atao satria tsisy mahalala an'izay afa-tsy ny ray any na dia ny zanaka azy ho Jesosy Kristy. Ka noho izany androany ndray re olona ataontsika iomana ny fotsika iverina amin'Andriamanitra, atao iomana ny fotsika anakaiky bebe koa an'Andriamanitra ary amin'izao fotoana izao amahazanaka Andriamanitra atsika ilozy ny fifandirana ialao anatin'ny firoany fanomezantsiny akongony ny vavanao tsy monimonina amin'izay rehetra mety fitonan'Andriamanitra anao, ialao ny fanaratsiny aza mitoko teny fantatry ny ana ihany ny tena marina fa sak'izay diso daholo fosy doctrine daholo fampianaran-diso daholo tsia iza moa ianao ny tsara ny mpanompon'ny hafa ao amin'Andriamanitra ihany tsy maintsy joron'ny nalavony ka mitandremy ianao sady mitoko teny fantatry ianao, mitoko teny fantatry ka matsiaro miteneny ilao ihany ny tena marina fa nyrehetra diso daholo. Tandremy dia tandremy fa raha anatinao Jesosy ry kristianina raha tonga zanak'Andriamanitra marina ianao fa dimy fanao ratsirehetra mandehana amin'ny mpanetreteny, mandehana amin'ny tahotra sy niovotra eo anatrehan'Andriamanitra ary ekeo amin'ny mpanetreteny zay rehetra sain'Andriamanitra ataonao akatoavy ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, ataovy zay rehetra sain'Andriamanitra ataonao dia ho any an-danitra ianao ary anana ny fiainana mandrakizay. Ry havana malalo zay zavatra rehetra nambarako taminao teo zay dia karazana fampidirana ihany, fampatsivana tena lehibe tokoa io mason'Andriamanitra menanao mba hatsapanao sy alalanao ary ampiomana tokoa ny famarinany tenin'Andriamanitra anatin'ny fonao, miomana ny fonao hoe ho avy Jesosy Kristy tompo, ho avy eny amin'irao ny lanitra Jesosy. Tsy magaga raha ny teny manokana tamintsika mpino aho tamin'ny alalan'ny mahampanimpon'Andriamanitra miomana tandremo ny fanao ratsy, miomana andao andeha amin'ny fanetretena tsy anamafo tsy ziziry amin'ny lalan'otra satria olona marina tsika ary zay famarinantsika izay atao vitan'Andriamanitra hoe ny famarinako ny vavolombeloko amin'ny andro avy. Raha isy fahotana mahafaty vitanao malina faty malina ibebao zany androany, fa raha ibebakeo anatrehan'Andriamanitra ianao amindra fo aminao Andriamanitra ka mila nilokao anarina tokoa ny fahotanao. Azadino fa Jesosy mihitsy ny teny fa azo famelanao izy ny olombelona rehetra amin'ota rehetra sy ny fitenena ratsy rehetra zay ataony fa zay miteny ratsy ny fanahy masina no tsy azo famelana araka ny tenin'Andriamanitra izany. Amindra fo aminao niny tompo raha iverina aminy hitoetra matoky eo anatrenany amin'izao mahazanaka Andriamanitra anao zao izany. Teo izy anao manao hoe fa maninona moa zay zanak'Andriamanitra ihany ny voateny, zay rehetra tiako no anariko ny baiboly sy faiziko ka masotoy ianao dia mibeba. Teo izy anao ahoana zany amin'izao tontolo zao reo avako, reo zanako, reo mpiaramoninao mpiray-vodirindrinao zay mbola lavitra an'Andriamanitra, mbola mpanenjika mpanaratsy mpomomonina, mbola mpamosavy mpakavadin'olona, mbola mpilalao ody ratsy, ahoana zany amin'ireny olona rehetrarehetra reny raha lasy anabavy ray amaleny enoy aloha zao fa tsy Andriamanitra aminao zao amin'izao androany zao minitra zao. Verina aloha tsika aloha amin'le teny zay mivakitsika atao amin'ny firazantsara amin'ny Matteo 5:20 teo eto amin'ny andininy fa 1:30 teo le tenin'Andriamanitra raha tonga ny zanak'olona mivoninany arahan'ny anjely rehetra dia hipetraka ambony seza fiandrianany voninany izy ary ny firenena rehetra
angonina eo anatrehiny dia anavaka azy izy tahaka ny mpian'ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ray aman-dreny raha lasianabavy nampatsiaro ny tompo faratoany zanak'olona izy araka ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny voninahiny arahany anjely rehetra. Raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahany anjely rehetra dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe hipetraka eo ambony seza fiandrianany voninahiny izy, ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehiny dia anavaka azy izy tahaka ny mpian'ondry manavaka n'ondry amin'ny osy. Ray aman-dreny na lasianabavy malala ao, na tiako na tsy tiako, na tianao na tsy tianao, tsy maintsy hijory eo anatrehan'Andriamanitra iky, eo anatrehany Jesosy Kristy zay tonga hitsara asy anao amin'ny fahotana sy fahotana. Zavatra nitsy tsy nety nataontsika teto ambonin'ny tany. Zao zavatra nataony eto ambonin'ny tany zao, na tianao na tsy tianao, ny mpitsara mety afaka nafinafina amin'izany, mety afaka namarina anao, mety afaka hiaro anao ny vavolombelona, mety tsy natao sy ny sisa. Eny ankehitriny aloha raha mbola tsy tonga aminao ny fahafatesana tanteraka izany. Mety hisy mpiaro asy anao Jesosy Kristy, ny fanahy masina zay vavolombelona namaramarina ny tompo, ary tsy tonga mpitsara anakevi-diso eo amin'ny fiainako ka anamenoko asy anao. Fa androany aloha amin'izao zasy anao mandre tenin'Andriamanitra izao dia tsarovy, fa tsy mbola manameloka atsika amin'ny tompo. Fa na tiatsika nefa na tsy tiatsika, tsy maintsy ho avy ny zanak'olona, ho avy ny zanak'olona, ary tsy maintsy tonga amin'ny voninahiny izy dia Jesosy Kristy. Tsy maintsy arahan'ny anjely izy marobe, ary tsy maintsy hipetraka ambony seza fiandrianany voninahiny Jesosy Kristy. Nakalazaintsika tamin'ny latineny pasika mba hifambatsapanao ao anatinao ve zany herin'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitsanganany amin'ny maty izany. Raha nitsangana amin'ny maty iny Jesosy tsy maty intsony fa velona mandrakizay ary manana ny fahalidiny fahafatesana sy ny fiainatsika izy. Tsy maty intsony Jesosy, miandry sy miandry anao izy nitsena atsika eny amin'ny raony lanitra, ary mpiakatra atsika ho any an-danitra izay tonga atsika hanana ny fiainana mandrakizay. Fa zao nefa ny tokony tsy adolao, mampieritreritra atsika eto Andriamanitra amin'izao fotoana eto androany anenesanao ny tenin'Andriamanitra zao. Ho avy tokoa ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahan'ny anjely rehetra, hipetraka izy eo ambony seza fiandrianany voninahiny. Ny firenena rehetra, na Madagasikara, na Europe, na Australie, na Afrika, na Amerika, ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany, ireo firenena 5 reo, dia tsy maintsy hitsangana eo anatrehany Jesosy avokoa ireo firenena reo. Eo daholo na malagasy na ny vazaha, na mainty-hoditra na ny fotsy-hoditra na mavo-hoditra na mena-hoditra ninona, rehefa zanak'olombelona tsy maintsy hitsangana avokoa eo anatrehany Jesosy, ary Jesosy tompo hipetraka eo ambony seza fiandrianany voninahiny Jesosy Kristy tompo. Anavaka amin'izay izy n'ondry amin'ny osy. Iza moa le ondry ary iza kosa le osy. Ny ondry dia ireo izay tena atao zanak'Andriamanitra, malemy fanahy, mankatao an'Andriamanitra, manaika an'Andriamanitra, mampianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainana amin'izao amin'ny fahavelomany izao. Fa nosy kosa, nosy dia ireo izay mbola olona lavitra an'Andriamanitra, ireo izay mpanamafy fo, mpanamary-tena, tsy voninandrainy Jesosy Kristy amin'izao amin'ny fahavelomany izao, milomano anatin'ny fahotany, falitony faratriny. Ny osy dia zany ny tena marina nosy. Ka raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny arahan'ny anjely, dia hipetraka ambony seza fiandrianany voninahiny Jesosy Kristy, anavaka n'ondry amin'ny osy izy. Ny ondry ataony atao amin'ny akavanany, fa nosy kosa ataony atao amin'ny akaviany. Fantana mipetraka eo anatrehan'Andriamanitra zay tiako valinao anaty eritseritra anao amin'izao minitra izao dia hoe ianao io ve ondry ve ianao mba atao amin'ny akavanany tompo sa osy? Tsisy fanafana tonga dia atao amin'ny akavian'ny tompo. Ny ondry dia ireo izay mankatoa an'Andriamanitra,
ny olo de reo zay manao zay sain'andriamanitra ataony, ny olo de reo zay mandeha amin'ny faneketena maka tombotombo nandray an' Jesosy Kristy tombo sy mpamonjy ny fiainany manokana, manitsy teny tsy mandeha araka ny heviny, tsy mandeha araka ny fanesen-dany, tsy mandeha araka ny fifaliany, fa de misy na de misy zavatra tiany araka tenenin'andriamanitra esory aminy tsy maintsy esoriny, zany ny atao ondry. Manitsy teny taka ny zanak'ondrimona eo alohany ny mpanety azy, zany le olona natao ondry. Fa nosy kosa manao any ny osy manao any, ny osy de re olona zay manamaritena, olona zay manamafo eto ambonin'ny tany mireri fatsatry, miziriziry amin'ny heviny, manao tsisy an'izany lainga marivo totry zany, tsisy zany fataperan'izao tontolo zao zany, tsisy zany olona ao any amin'ny afo be zany, vitan'andriamanitra ve nianarany olona ao any amin'ny afo be, tsy misy an'izany, tsisy tanteraky zany nao vino tsisy an'izany. Re olona aza misany tsy mino ianao fa mino ianao mba hatonga anao olo fa tsy lasa osy am'izao vanim-potoana iananao zao, mino ianao fa aza isan'izay tsy mino anao fa mino ny voalaza ny tenin'andriamanitra. Fa rehefa tsy ino anao de ho tsapanao marina tokoa zany eo anatin'andriamanitra fa raha ikiko tanteraky ty masony nofonao ty ka ialo anatin'ny nofonao ny tena marina ny fananao de milaza marina aminao fa hoany amin'ny fahaverizana mandrakizay ianao, any misy ny fotoamaniny sy ny fikitry nify, any misy ny kakany tsy vonono ny olo tsy ny tsy ho faty, any voalazan'ny tenin'andriamanitra fa itoeran'izay olona osy, ny olona tsy mino, itoeran'ny olona vetaveta, itoeran'ny mpangalatsy, mpilalao ratsy, itoeran'ny mpandangy, itoeran'ny mpijangajanga, any amin'ny farimrehetra sy ny fary zany. Apokalipsy 2:1-20 andininy fahavalo misy zany tenin'andriamanitra zany. Re olona androany raha manao zao teny zao ianao afaka misafidy ianao hoe hijanona osy ve ianao sa kosa mba anoso ho tonga zanak'andriamanitra ondry. Fa teny zao de tokony resy latsika, tokony hahafantatra mazava tsara mihitsy fa afaka misafidy ianao hijanona osy ianao sa andosy kosa ondry. Fa rehefa tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, tonga ny zanak'olona raha ny anjely, tonga ny zanak'olona araka voalazan'ny tenin'andriamanitra ka mipetraka moy seza fiandrianany voninahiny, tsy maintsy anavaka izy ny ondry ao amin'ny akavanany fa nosy kosa any amin'ny akaviany. Azadino fa ho avy Jesosy amin'ora zay tsy ampoisinao, amin'ny fotoana zay tsy fantatrao ny evin'ny tompo, fa de ny androany raha mane zao tenin'andriamanitra androany zao ianao miomana mano ny fandoretenanao, mano ny fiainam-pananao, andao iverina amin'i Jesosy, tsy hanamary teny, tsy hanamafo, tsy ziriziry amin'ny hevitsika, fa andao andeha ankatohan'andriamanitra anao zay araky zay mety sy tsara sy rariny io mason'andriamanitra mba hitahin'andriamanitra sy hanaminan'andriamanitra ary hanasoavan'andriamanitra antsika izany. Ry havana malalo, ny zavatra rehetra azontsika atao avokoa ny zavatra rehetra na tsara na ratsy, fazadino tsy azon'andriamanitra idinana koa nefa ny zavatra rehetra ny azafady ny safidinao tsy azon'andriamanitra idinana, fa afaka manay fanapa-kevitra ianao androany hoe andiverina ondry araka iala am'ty mahosy ity na koa aleoko mijanona am'izao mahosy azao, satria manaja loatra ny safiditsika ao anaty eritseritsika ao andriamanitra. Raha manao zao tenin'andriamanitra ao ianao mety hiteny anao anatin'ny fonao manao za tsy mino zany toro-teny paster Jean Paul zany za tsy afaka anaiky zany za tsy afaka mpianatra zany, azonao atao zany ny tena mariny, fa afaka lay mivokatry ny safidinao anao, afaka fotoana foy, satria ny baiboly hoe aza mirereny amin'ny apitry ianao fa na de nivoaka ny anio aza tsy fantatrao ho ny tenin'andriamanitra izany. Veriny ary tompo lasy tompo vaventy zay ny teny mahafinaritra, ry zanak'andriamanitra sondra lehitsy zay manahaka amin'ny vatan'izao koty Facebook zao na ty iveriny amin'le teny tato amin'ny filazantsara matity ao de voalazan'ny tenin'andriamanitra mazava tsara
raha tonga ozy ny zanak'olona voninany raha ny anjely rehetra dia petraka ambony seza fiandianan'ny voninany izy, ary ny firenena rehetra angonona eo anatreny dia navaka azy izy tahaka ny mpiandrony manavaka amin'ondry aminy ozy, ary ametraka ny ondry eo amin'ny akavanana izy fa nosy kosa eo amin'ny akaviany. Ary eo amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny akavanany hoe avy ianareo izay nitahin'ny raiko, mandiva ny fanjakan'Andriamanitra izay efa voavoatra ho anareo hatramin'izay nanorenana izao tontolo izao. Fa nonao dia nomenareo hanina, nangetaheta aho dia nampisotsonareo, ny vahiny aho dia napetronareo, tsy nanakitafy aho dia nitafinareo, narary aho dia nitsabonareo, totra ny maizina aho dia nivanginareo. Ary dia maly azy ny marina ka anao hoe tompo, ovina ny hitanainona ianao, na nangetahety ianao na ka nampisonay, ary ovina ny hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranonay, na tsy nanakitafy ka nitafinay, ary ovina ny hitany narary ianao nataotra ny maizina ka nivanginay. Dia mariny ny mpanjaka ka anao hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anakireny reto rahalahy keliny reto no nataonareo tamiko. Ry havana manara izay mandray izao tenin'Andriamanitra eto androany izao, mitefa manokana amin'le ondry aloha izay miakavanan'ny tompo izao teny izao. Tsoroky dia tsoroky fahafanambarako taminao tetry ambony, fa raha manaheny Jesosy ianao ka tonga zanak'Andriamanitra ianao, raha vonona ka toy ny tompo ianao, anao rak'izay lazain'ny tompo, raha olona mianatra ianao tsy manana foiavinavina, raha olona be fitiavana ianao ka malala tanana, raha olona mafoy ianao satria misy mafoy dia mitombo fananana ihany, raha zany hita eo amin'ny fiainanao ary iainanao manaka ankehitriny zany, ianao le isan'le ondry izay ataon'ny tompo eo amin'ny akavanany izany. Dia hoy amin'izay ny Baiboly manao hoe ary dia ilaza amin'izay amin'ny akavanany tompo ka hiteny amin'ilay ao amin'ny akavanany lay ondry zany manao hoe avy ianareo izay mitahin'ny raiko, mandivay ianareo ny fiainana mandrakizay izay voavoatra ho anareo hatramin'izay nanorenana izao tontolo izao. Fa nona ozy menareo aminy, nangetaheta menareo izy tsoko, narary ny tsabonareo, tao hatrany maizina ny vanginareo, tsy nanakitafy afa nitafinareo. Dia malo izy ny marina ka hiteba ny tompo, fa tizaka ianao no hitanay nona na nangetaheta na tsy nanakitafy na narary na tao hatrany maizina ka nitsabo anao zay na nanompo anao zahay. Dia zao ny teniny tompo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa arak'izay nataonareo tamin'ireny madinika mino ireny dia efa nataonareo tamiko. Zay nataonareo tamin'ireny madinika mino ireny, reny rahalahy keniny ireny, dia efa nataonareo tamiko hoy Jesosy Kristia izany. Ry havana malala o zay male ty tenin'Andriamanitra ty, mba atsaisa ny tena fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fitsinjovanao ny tontolo manodidina sy ny mpiaramonina aminao. Tena tsy marikiriky mijery olona manitra sy olona tsy manakitafy tsy manana maraka ankehitriny ianao, tena mba teny am-panavy ianao mba ame anafy sy ameny izy reny. Tamin'ny zoma alina teto dia nampianatra teto tamin'ny alalan'izao côte Facebook zao, satria nisy tena fatorotoropo fatratra mihitsy tatao anatiko hoe be dia be nge ny olona tratran'ny confinement zao fotoana izao tsy manana asa, very asa tsy manakamiko hoaniny, tena azo lazaina hoe mantsy, tena fadilanovana satria efa fatan'izao fa loza mitatao amin'ny fiainany zany confinement zany aretina Covid-19 zany, fa mininy voaka izy ary tena ohatrany tsy matahotra sy tsy makamamy ny ainy satria misaintsaina sy mieritreritra le hoe aleo maty rapitsitra izay maty androany. Raha ny zava-misy akery havana malala any ampitan-dranomasina na any Italia na any tena marina na any Frantsa na aiza na ino na any Amerika aza zay fireneny dehibe malaza na any Chine manana ny zavatra rehetra, any Bangladesh sy zay araky ny vaovao raiky sy hitan'ny masoko tamin'ny alàna fampahalalam-baovao. Zava-doza nge zany coronavirus zany, zava-doza nge zany,
tena zava-doza loza mitata ambony lohan'ny olona zanak'olombelona zany fa sany olona mivoaka tsy makama amin'ny ny olona anilany malagasy satria nohony tsy manaka any koaniny firemitsika mba mameny izy reny firemitsika mba manafy azy ozy ny tenin'Andriamanitra zay manakany koanina am'izao fiainan'izao izy ka minimbelona izy amin'ny fahantrany rahalany ka miteny azy mana hoe mandehana mivokisy nefa tsy menareo azy kory zay zavatsy ilaina no tenin'ny tompo any amin'ny bokin'ny Jakoba inona ny soazonareo amin'izany ary aza ty fa ny olona mana mavo sy manotsy ny tsinona ny manitsy ny olona tsy mba manana fiantrana dia raha mijeritsika ny tena marina efa nazavaiko teto zany am'izao tenin'Andriamanitra ao dia jerefy tsara mihitsy araka ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny oapolana toko fa 7 nge dia andaovaka itsika fa zao mivoasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy manoro frein kely mba hatsapanao sy alalanao ny tena tokony ataonao am'izao vanim-potoana iainanao zao oapolana toko fa 7 olona tenin'Andriamanitra eto amin'ny andininy fa 17 manao hoe oapolana toko fa 7 andininy fa 17 dia olona tenin'Andriamanitra manao hoe izay mameno malahelo dia tsy hananjava-mahory fa izay mitapy maso azo ozona be tanao ny olona mitapy maso tsy te hijeriny malahelo azo ozona be izy ny voalaza ny tenin'Andriamanitra azo ozona be ka inona loatra ny tenao io ozona vesa fitahina meno malahelo manana fiantsana ny malahelo tsy manako aminy tsy manan-kitafy ary arotiny andro zonao manao so satria tena ratsy zao fiainan'izao fa raha mitapy maso anao tsy te hijery an'ireny milaza marina aminao fa azo ozona be anao eo mason'Andriamanitra tsy fantako hoe veza le ozona tsy haiko hoe izany nanozony fa ny tompony eto miteny mazava tsara fa izay mameno malahelo izy oapolony toko fa 7 dia fa 17 teo dia tsy hanan-java-mahory izy fa izay mitapy maso azo ozona be ho ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany dia mba jereviko ny oapolana ihany toko fa 7 dia eto amin'ny andininy fa 7 dia no tsara nge zao teny zao amin'ny anaran'i Jesosy 19-17 oapolana izay miantra ny malahelo dia mampisambotra ny Jehova ary zay nomeny dia honerany kosa riavana le fiantsana ataoko sy ataonao amin'ny malahelo ange ka tonga sy anao ampisambotra ny Jehova ohatsy mba nalasa saina io tenin'Andriamanitra zinona moa sy zay fiarikarenana anako zinona koa ianao ikeko mety manamboly ianao manana ny zavatra rehetra tsy manan-java-mahory ikeko ianao mipanapitrisan'io eto ambonin'ny tany fa azadino fa inona ny tokony hisambonan'Andriamanitra amiko sy aminao any Jehova ange ny tany zay rehetra eto aminy kanefa miporofon'Andriamanitra mahazava tsara mihitsy re olona fa ny olona miantra ny malahelo niza na inona iantrano amin'ny malahelo na kely na be iantrano amin'ny malahelo dia nameteny mazava tsara mihitsy Andriamanitra fa zay miantra ny malahelo izy dia zao mampisambotra ny Jehova izy ary zay rehetra omeny dorerany koa ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra noho izany tena aoka hitan'Andriamanitra amin'ny fiainanao am'izao vanim-potoana iananao zao fa tokony tsy hanadino anao ny anao sosiantsy ho ny tenin'Andriamanitra Hebreo toko fa 13 Hebreo toko fa 13 dia olona tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe eto amin'ny andininy fa 19 ny Hebreo toko fa 13 ino nareo tsara fa zao mivoasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy fa aza manadininy anao sosiantsy fa mifanatitra toy izany no sitrak'Andriamanitra raha aman-dreny raha siana vavy malala raha tena tsy mody faniny ianao mody jamba mody tsy tia fantatra mody tsy tia lala tokony anao soa ianao tokony antra ny mantsy tokony ameny malahelo kanefa dia manampy maso tsy te hijery an'ireny modinao adiny modinao tsy fantatry mody verevitsy ianao tena diniko nefa ny tena marina tokony anao soana tokony antra androany am'izao minitra zao am'izao andrenesanao zao tenin'Andriamanitra ao teny iveriko fa mamangy anao ny feo miferitreretanao amin'ny alalan'ny fanay masina ny fanay masina nge ka miteny amin'ny alalan'ny feo miferitreretantsika fa tokony anao soatsika tokony anao fiantsantsika fa mody tsy tia fantatra an'izany
moa tsy fantatsika moa tsy faditsika tsarotsika fa androany Andriamanitra miteny amina manao hoe aza manadino ny anao sosianitsy anao fa ny fanatitra tahaka izany no sitrak'Andriamanitra ho ny tenin'Andriamanitra. Jakoba toko fahefatry andininy fafito ambin'ny folo dia ho le tenin'Andriamanitra. Jakoba toko fahefatra andininy fafito ambin'ny folo manao hoe koa izay mahalala anao soa nefa tsy manao dia eloka ho azy izany. Ry olona ianao ve mahalala ny soa ianao sa tsy malala? Amangenao ny Andriamanitra mba tonga asianao alala tokoa zany ianao soa. Ny soa zany ege ry olona tsy maintsy tokony atao zany. Ho tsika malagasy manao hoe ny soa atao izy ainao tsara zay mihitsy levenam'olona. Fa ny raha tsy atao kosa izy loza miantona ho tsika malagasy. Fa ireny malagasy zany fa tsy tenin'Andriamanitra akory. Ny soa atao levenam'olona fa ny raha tsy atao loza miantona. Ka raha mahalala anao soa ianao kanefa tsy manao enko ao anao ia zany eo anatrehan'Andriamanitra. Ozy anao tsy fantako zany tsy te halala an'izany a zarana tsy te hanatanteraka an'izany a dia mba fataro azy le teny mivakitsika tao amin'ny filazantsara amin'ny maki tao fa ho avy tokoa iny zanak'olona amin'ny voninahiny arahan'ny anjely hipetraka ambony seza fendriana amin'ny voninahiny tokoa iny zanak'olona dia Jesosy anavaka ny ondry iny izy amosy amin'izay fotoana izay. Ny ondry dia ataony amin'ny akavanany zay miteniny manokana mitsy avy anareo izay nitahiny ndraiko mandivay anareo ny fiainana mandrakizay atsam'izay anandrena n'izao tontolo izao. No nange ozy menareo aminy nangetahita nge ozy nampisotsonareo tsy nanakitafy nge ozy nitafinareo na rasy tao an-tsanomaisy nge ozy nivanginareo nitsabonareo dia amaro io izy ke teny tompo fa taiza moa anao nitany anao taiza nitany anangetaheta taiza anao nitany tsy nanakitafy na nalava tao an-tsanomaisy nakanonompo anao zay. Fa Jesosy ny teny lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay rehetra ataonareo amin'ireny rahalahy kely ninao ireny madinika mihina ireny dia ataonareo aminy. Dao iry olona andamotsika rehetra anao sosiantsy fa ny fanatitra toy izany misitrak'Andriamanitra. Zavatra anankiray mampalahelo raha lasiana vavy ray aman-dreny malala amin'izao vanim-potoana antsika izao be dia be ny olona mpanaratsy. Tsy tokony anao soa zany. Inona ny tokony anaovanareo soa zany sy ny sisy zalo mijanona amin'izao ry olona nefa tsarovy tsara nge Galatianina toko fahenina Galatianina toko fahenina dia ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo eto amin'ny andininy fahasivy manao hoe ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro ny jinjantsika raha tsy reraka isika koa araka ny ananantsika andro anaovana dia manaovitsika soa amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Raha aman-dreny raha lasiana vavy mila manao soa amin'ny olona rehetra isika amin'ny olona rehetra indrindra fa mpianakavy ny finoana. Zao san'Andriamanitra zao dia tiako mba ahafanao manana fanapa-kevitra mba hampandroso ny asan'Andriamanitra. Mila vola ry olona mifampantsoana ny fanjakan'Andriamanitra. Milaza marina aminao fa tsy mandaingy satria raha tsy misy vola tsika tsy afaka isy jiro zay ahafahantsika tena hoe mahita an'izao fitaovam-pifandraisana izao. Raha tsy misy vola isika tsy afaka mividy connexion amin'ny alalan'ny fibre optique zay fampizarantsika azonao mandray zao tena Andriamanitra eto soavimasandrao eto soavimasandrao ianao ny tena marina mihaino paster Jean Paul Rakotiniriny amin'ny alalan'izao fitaovan-tserasera zao. Nifitsika naiza toerana misy antsika afaka mahita an'izany tsika iverina fa vita mega tsotsotra ve zao hoe mampidira mega 5 000 raha dia alefasony tena maro nifitsika maharitra 4 minitra eto tsia fibre optique mampiasantsika manaova soa ry olona amin'ny olona rehetra indrindra fa mpianakavy ny finoana mandaingy ary manolo baky mafana sy manolo voana ny olona miteny aza-pantsony zany ny fanjakan'Andriamanitra tsy mila mena zany ny rakitra tsy mila mena rakitra zany tsy mila mena zany ny fanatitra ty voly reny paster reny raha lasy anabavy ray aman-dreny laza marina aminao a fa ny vola ho ny tenin'Andriamanitra no azahoana ny zavatra rehetra. Famirapon'Andriamanitra nge nafako sy afanao mandrian'Andriamanitra toy izao ankehitriny izao ka aza mamanaiky fitahany tsika aza manaiky fitahany
fa manao fisika soa amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana ty laza aminao ao ny olona mantsy ny olona malahelo za zao misaotra an'andriamanitra be dia be ny olona tena manisy so ny olona misy avy amin'ny frantsa tena mikely aina hoe tirana misy mba tena mba ameon'ireo olona mantsy ireo misy avy amin'ny la réunion zay fanambarako teto ny tena marina mikely aina ty mba meon'ireo mantsy ireo tena mampisotra an'andriamanitra mitakan'izany raha lasy anabavy ray amaleny misy eto Madagasikara tena mila fanoanana mila fampantsoana mantsy malahelo satria aza reraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoanandro ny baiboly lijindratsika raha tsy reraka isika ho avy ny fotoana na tino na tsy tianao ijolo anatrehany Jesosy sika zay Jesosy Kristy hipetraka ambony seza fiandrianany voninahity ary anavaka an'ondry aminosy izy ondry venao alefa tamin'ny akavanana saosy ajanona ihany koa ny akavia le osy dia nambaraka mazava tsara ireo olona tena tsy tonga zanak'Andriamanitra mbola tsy nalahian'i Jesosy Kristy mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra nefa koa ao reo osy zay mazava reo tsy tia katoa an'Andriamanitra tsy tia aranaky taka ny nambaraka taminao teo manolo voana manolo baty mafana hoe aza toany ny asan'Andriamanitra aza ampantsoana ny fatraka an'Andriamanitra raha tsy ampandroso ny asan'Andriamanitra avy anao averiko ndray mandeha mila fampantsoana tokoa ny asan'Andriamanitra ny rasena bavy ray aman-dreny ny volana zona amin'ny zavatra rehetra mpantainga ny olona miteny fa tsy tokony toanany ny asan'Andriamanitra ary manolo baty mafana anao zany mila mijoro anao araka ny tenin'Andriamanitra raha tianao ny ala mahosy anao ka ho tonga ondry raha tianao ny tena marina ny tiany janona mahondry anao dia tsarovy tsara ny tenin'ny Tompo Jesosy no nange ozy menareno aniko e nange taetany ozy menareo sy tsoko e tsy nanaky tafika ozy ny tafinareo e totra maisy nange ozy nytsapo ny vanginareo na rary ozy ny tena marina fa nitsaponareo e fa tsy fantatr'ireo olondrao ny soa nataony tamin'izany ka natonga azy ny teny tompo fa taizakay no hitanenony nange taety tsy nanaky tafy na rary totra maisy ka nanompo anao zay dia ho tompo zay natonareo amin'ireny rana kely indrindra mino ahy ireny dia taonareo tamiko zay taonao amin'ny paster Jean Paul taonao amin'i Jesosy laza marina aminao zay taonao amin'ny rahavavinao rahalanao zanak'Andriamanitra taonao amin'i Jesosy zay le izy raha sinao ratsy izy tininao zavatra tsy mety kianinao raha omenao tsiny izy raha totofanao momba azy raha etsinao mba ahafahanao misandratra izy tsaro fampisy voninahitra ny antson'Andriamanitra asianao zay manendry atsika manendry ny maintimainty kely anaty masiny io ny anak'Andriamasiny fatavy zay teny zay arak'izay voasoratra atao amin'ny Zakaria toko faharoa andininy faharoambin'ny folo ry mpianao jaina zanak'Andriamanitra mahafinaritra andotsika hiala maosy atsika ka androso amin'ny tena mahondry zay tena zanak'Andriamanitra marina tsy misy tsiny tsy misy lema mandeha am'mpanikry tena antsika izany eto ampamaranako zao tenin'Andriamanitra ndao azy hojerevantsika farany le filazantsara Matthieu toko 5:20 teo mikasika indrindra ny amin'reto osy reto izany mba andraisana lesona fananarana fampianarana io antsen'Andriamanitra ka raha osy ianao hatramin'izay dia izao iovy ianao satria nitare ratsy ny tsy azo ovana fa nitoetra ratsy azo ialana hotsika zanak'olombelona izany filazantsara amin'ny Matthieu toko 4:20 toko 5:20 azafady Matthieu toko 5:20 eto amin'ny andininy 120 teo le tenin'Andriamanitra manao hoe ary dia ilaza indray amin'izay eo amin'ny akaviany kosa izy ka na hoe miala ampy anareo izay voaozony ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devolo sy ny anjeliny fa nonao fa tsy mo amenareo aniny nangeta fa tsy mo anapisotsonareo ny vahiny aho fa tsy mo anapiatranonareo tsy nanaky tafy aho fa tsy mbo nitafinareo na raha sy tahotra ny maizina aho fa tsy mbo mivanginareo ary dia amaly kosa ireo manao hoe tompoko ovina anao ny hitanay ovina ianao ny hitanay nona na nangeta ety na ny vahiny na tsy nanaky tafy na narary na tahotra ny maizina ka tsy mbo nanompo anao izahay fa amaly azy izy ka na hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay tsy nataonareo tamin'ny anak'iray n'ireo kely indrindra mino ahy ireo dia tsy mbo nataonareo tamiko
ary eo dia hiala hoany amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina kosa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ry havana mandray zao tenin'Andriamanitra mba mangory vitsika ve ny fananao manoloa zao fanenesana zao tenin'Andriamanitra zao amin'izao fotoana zao nge zany ny olona mety tsy mahalala ondry visy saosy fa ny olona makatao ny tenin'Andriamanitra no samy joro arak'izay nataon'Andriamanitra lazain'Andriamanitra manao zay sain'Andriamanitra tao tonga dia samy laza hoe fatako tena fatako ary mino anoiny amin'ny tenin'Andriamanitra zay manambara hoe zay nataoko tamreny madinika mino an' Jesosy reny dia atoko koa amin'i Jesosy. Tena samy joro mihitsy satria ny tompo efa niteny eny amin'ny Matteo 20 manao hoe zay mandray mpaminany satria mpaminany izy andray ny valiko ty amin'ny mpaminany, zay mandray olo marina satria olo marina izy andray ny valiko ty an'olo marina. Fa na dia raha mangatsika eraky ny kapoka ihany azy menireny anankiray madinika mino amin'i Jesosy reny dia afa tao amin'i Jesosy mino nge zany tsika ny tena marina fa ondry dia mbola tambony tany fa ndraindray misy olona tsy malala hoe ondry visy saosy raha anao arak'izay sain'ny tompo ataonao no dia ianao le ondry andray tombotsoa ianao amin'izao fahavelomanao zao ary ho tahina anao raha hiala eto amin'izao tontolo zao. Fa nosy kosa manao any ny teny azy ny tompo miala ianareo izy makany amin'ny farimatra afy solofary zay vao voatra ho an'ny devoly sy ny anjely fa no nange fa tsy mba mianareo aniko e nangetahita nge fa tsy mba mianareo sy tsoko ny vahiny tsy mba raha-piatsanonareo na rary tsy mba nitsabonareo tsy nanaky tafy tsy mba nitafinareo fa maro izy ke many tompo fataizaka ianao hitanainao ny na nangetahita na tsy nanaky tafy na narary natao tsamaizana ka tsy mba nanompo anao izahay dia ny tompo lazaiko aminareo marina tokoa zay tsy nataonareo tamin'ireny anankiray kely madinika mino reny dia tsy mba nataonareo tamiko. Raha rasy anabavy ray aman-dreny ndao siky anararotra ny arazaontsika manao sofaty satria ratsy izao fiainana izao, ratsy izao fiainana izao. Ny olo tena verivitsy efa fa vao manao azy atsam'izay anandrenana zao tontolo zao ny farimretra fisolofary natokana ny olona tsy mino, olona tsy pakatoha, olona miziziry amin'ny heviny, olona mpandangy, olona mpamadika, olona tsy tian'Andriamanitra, olona kriny, olona tia fafinaretana mihitsy no fitiavan'Andriamanitra, reo olona tsy mino zay voalaza an'Andriamanitra dia voalaza mazava tsara ho any amin'ny farimretra fisolofara izy. Afaka mbola miova izao sianao androany ndao re iova alay an'i Jesosy ho tonga zanak'Andriamanitra. Aza manisan'ny mpanaratsy ianao, aza manisan'ny pitsikery ianao, aza manisan'ny mpimonomonina ianao, atao zay azon'ny tanana atao ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Mba fantaro tsara ke atao mpamaranako zao teny zao atao amin'ny boky mpitoroteny dia no tsara zao ny voasoratsato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Atao amin'ny boky mpitoroteny toko 10 dia olona tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mpitoroteny toko 9 azafady dia andininy 10 zao ny vaky ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Mpitoroteny toko 9 andininy 10 olona tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra azon'ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao rehetra fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainantsitsy zay alehanao. Ray aman-dreny da lasianabavy malala tsy maintsy ho any amin'ny fiainantsita ny zanak'olombelona rehetra miala aminy tena marina ny ainy miala anatin'ny vatany fanahany ho any amin'ny fiainantsita izy. Fa zay rehetra azon'ny tananao ary ankehitriny dia ataovy tena ataovy tokoa amin'ny herinao rehetra fa tsy misy asa nge na hevitra nge na fahalalana na fahendrena any amin'ilay fiainantsika zay alehanao io ny tena marina zany zao tsika dia mahafantatra ny tokony zavatra anaraka atsika any amin'ny fiainantsika, anaraka atsika any amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Raha malalanao soa ianao nefa tsy manao helikaonao zany, raha tsy manadininy manao sosy miantsy ianao satria ny falatsa toy zany sisak'Andriamanitra dia hitahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ianao. Tsarovy koa fimantsika amin'izao fotoana izao. Tena
ao anatin'ny fiboana. Vanim-potoana vaninandro mahory zao ny tena marina. Vanim-potoana mahory zao. Zay malalanao soa nefa tsy manao, ilika ho azy. Raha manana akanjo anao meo zay tsy manana. Raha misy tsy manan-kanina, meo izy. Raha mba misy mangataka aminao, aza loza miodina zay te hisambotra aminao. Fa meo azy zay zavatra ilay. Meo azy zay zavatra tadiavina. Mba ahafahan'ny Tompo Jesosy any asa mahagaga eo amin'ny fiainana manontolo. Voninahitra ho an'ny Tompo Jesosy ireo riany. Amarina zao tenin'Andriamanitra ny fampizara antsika zao a. Ray aman-dreny, raha lasiana bavy, malala, ankehitriny. Fatara izaho, jerefi tsara mihitsy. Tsy maintsy ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahan'ny anjely. Tsy maintsy hipetraka ambony seza fiandrianan'ny voninahiny izy. Ary zao ianao tsikeretra, tsy maintsy andala avokoa amin'ny fitsarana eo an-tseny. Tsy maintsy hanavaka atsika izy ka mila miomana amin'izany ianao ao anatin'ny fanavana. Tsy hanaitranao, tsy hanapoka anao zany. Ke no voateny, ohatsa mitapoka amiko loatsy. Naninona ny lasa ny tena marina lasa osy. Nefa mba te ondry hatramin'izay. Dia ny andro any dia ataovy zay mahondry anao. Meo zay tsy manana. Meo zay te hisambotra aminao. Aza leza midina zay mangataka aminao. Meo ny mantsy. Meo ny kamotony mpitondra tena. Aza manampy-maso tsy jerenireny ianao. Manana fiantsana. Fa sambatra miantso ny Baiboly fizy tiatrano. Falatitra toy izany ny Baiboly mitsitraka Andriamanitra. Raha anao zay rehetra sain'Andriamanitra ataonanao, hitanao Andriamanitra. Farany toany ny asan'Andriamanitra. Tena toany. Aza manaiky vin'ny mpanan-kivy ianao, naketrahan'ny mpanan-ketraka. Raha mba tsapanao manokana mihitsy, fa tokony toanao ny asan'ny Tompo toany. Satria Andriamanitra hitanao. Zay rehetra ataonao dia ataovy amin'ny herinao rehetra. Zay azon'ny tananao atao, ataovy amin'ny herinao. Fa tsy misy asa, na hevitra, na fahendrena, na fahalalana. Any amin'ilay fiaina tsitra zay ilianao. Voninahitra ho an'ny Tompo Jesosy ireo riany. Hivavaka ao anao, angataka amin'Andriamanitra mba hitanao tokoa ny Andriamanitra. Iaro tsika aloha tsy hivavaka, tsika tompo karasa mpivavy ajainao amin'izao fotoana izao a. Andriamanitra ray metsara indrindra zay ny an-danitra. Sapako fa niteny tamin'ilay tolona marobe reto anao, isam-baravarana, isa-tokantrano, isa-batan'olona. Fa lay masonao ka tena hay andray tsara zany teny zany izy. Ka ahafahanao maniniheny tsy fivanao eo amin'ny fiainany. Aza ny famindram-posy fiantsana lehibe eo anatsen'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainana izao. Ao ka teny hitodika aminao izy, tsy hanamary-tena, tsy hanamafotsy izy ily amin'ny henony. Ao ka isafidy amin'izao andro mikehitriny izao mba ho tonga ondry. Fa tsy hijanona amin'ny mahosy azy. Tonga olona be fitiavana, tia malona sy mampanosy ny fanjakan'Andriamanitra. Mazoto manome sy miantso ao amin'ny malahelo satria ny fanatitra toy izany ny sitraka Andriamanitra. Jesosy Tompo koa azy tsara ny teninao hifampizarana teto. Reketo am-pony zany. Aza fiainanao ny tena azo lazainy andalo fotsiny eo aminy zany. Ao koa tadidiny fony zany teny zany. Ao koa tsarony fony zany, iainany zany, andehanany zany, akatoaviny zany. Ao ka nararotsany any alozony manao soa izy satria tena ratsy zao fiainany zao. Voninahitra tompo teonao reriany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Loko fa tsy verina aminao ny teninao raha tsy misy akony tena lehibe ao anatin'ny fony. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Androany any a, dia koresiny teninao mba anasitrana azy. Mba azahoany famindram-po. Mba hiantsanao atonga azy atsapa famela-keloko. Famela-keloko avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misy sana Tompo. Halleluja. Amen. Amen. Sotran'Andriamanitra lehibe isika ry havana malala. Tena mba mangetahitany amin'izany fideranany tompo izany ve nao? Mba henonao tsara ve zany tonkiry zany? Fangatana sy firarian-tseo. Mba tena mba hovainao atsika tokony ny varavaran'ny lanitra.
raha ny varavarany lanitra ny vo aminao zio sofy ny afaka anakanany zany ny mpanao salamo dia niteny mihitsy any boky ny salamany manao hoe engany ka ho tsiarinao ny lanitra ao izy raha mivoanao ny lanitra afaka ianao tahiny ianao voavonjy ary nazo famirapoena tsy an'Andriamanitra ianao sojanao anao engany hitanao Andriamanitra nanananao anafitra anao anositra anao ary hitahiranao amin'izao famonjena zao ny tompo androany lazaiko mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy misitrana ny retinao sitrana ianao sitrana ianao voninahitra ao an'i Jesosy tompo ely eto ampamaranana raha nasiana bavy ray aman-dreny mba ty mba hivavaka manokana ao anao satria azonao tsara ny tenin'Andriamanitra zay nampitaina taminao teo voninanao soa ianao vonina iantsy ianao sy anadininy anao soa sy iantsy araka ny tenin'Andriamanitra hifanatitra toy izany sitrak'Andriamanitra etona dia marobe tsy tena nanarana intsony aho eto fa betsaka ny olona ty manao soa ary Andriamanitra ny tany izy ireny mitompo any anio voninany amin'izy ireny ekeko teny ekeko fa mety misy amintsika tianao tsy afa manoatsy no niteny zava-misy fa na dia azo lazay ny mpanjery azy sitraka ao menao malaelo menao mantsy na dia dimanjato ariary azy fonao satria izay no anananao otombotra sy menao mantsy menao ny kambotsy sy mitondra tena anao anao miasa an'Andriamanitra hitan'Andriamanitra zany ary dia hitanao ny tompo any voninany ny fiainanao Andriamanitra amin'izao fotoana izao a hivavaka manokanao ho antsika rehetra zay mba tery-pananoana ny asan'Andriamanitra tery-pananoana ny asan'Andriamanitra tery-panahijery ny mantsy tery-panahitsinjo ny olona mpitondra tena olona sahirana tsy manakanoka hoaniny tsy manana namotafina raha tena tery-panahy eo anaty an'Andriamanitra ianao anoana n'izy ireny mivavaka hitanao ny Andriamanitra izany raha sitraka ao nontsika loatsika hivavaka tsika amin'izao fotoana izao izany sotra ny Andriamanitra raiky tsara indrindra zay ny an-danitra manana tombotsy manokana ity mpamponao ty hivavaka ao izao tontolo izao ny olona eto amin'izao tontolo izao na lehilahy na vehivavy na ray aman-dreny na tanora ka anoa na ame ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ao ihany koa ny fahafahany manome ho an'ny kamboty ny mpitondra tena ny mantsy tsilombelona amin'ny fananana ananana izy alala-po alala-tanany eo anaty an'Andriamanitra tsy ziriziry amin'ny heviny izy azoto amin'ny mesiantsy mivavaka aminao amin'izy ireny oka ny fitahinao fahasoavanao ny fahagaganao rotsako amin'ny fiainana no mafisinao nyporifonao tamin'ny alalan'ny fahamarinany teninao fa Andriamanitra zay ho tsy azo vazovazina fa zay efa ny olona ny tsy maintsy otr'izany zay mamafa nofo ny teninao tsy maintsy hijinja fahasamana avy amin'ny nofo fa zay mamafa ny fanahy hijinja fiainana mandrakizay avy amin'izany fanahy zany mivavaka ary mitsojo zany ho izy ireo da io izy asandrato amin'ny fiainana asisoa izy ary fahagagana manoloana ny fanohanana fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra manoloana ny fijony amin'ny tenin'Andriamanitra amezan'ny kamboty ny mpitondra tena amezan'ny mantsy tsy manakanokoaniny tsy manalambotafina fa io fiainan'Andriamanitra tsara ho mpanamposisana izy ireo ananany zavatra rehetra manoloana ny fiheverana manoloana ny fitsinjovany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voninahitra teo anareo ihany mangataka tompo okitohananao ny vahoaka malagasy okapahirizanao izy ianao nasitrana azy ianao maniolana raha misy anatin'ny aretina covid-19 amin'izao fotoana izao rasiky ny fahefana satria mimeno azy any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitrana ny aretiny sitrana ny aretiny mitratra ny fanentanana anaran'i Jesosy Kristy misy sada tompo voninahitra teo anao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy hery ny fanahy masina sada tompo amen. Sotra n'Andriamanitra lehibe sika no ny fitiavan'i Jesosy ianao tena teny mitovy ianao jereo efa misy tranony ianao jereo efa nisy fifaliana zany fiadana tsy takatry ny sainy zany eo anatinao satria nandrian'Andriamanitra ny teny taminao ianao
atao anatin'ny fanofavonona nakatoa anaiky ampianatra zany tonga aminao ny fahasambarana, tonga aminao ny fitahina ho asoavin'Andriamanitra ny ianao. Voninahitra ho an'ny Tompo Jesosy ireriany izany. Amaran'izao fotoana izao tsika tompolasy tompo fahavianjany, makasitraka anao ny amin'ny anana faharitana hatramin'ny farany, nanjoy ny fotoana zay naharantsika teto tamin'ny tiampony. Mitahin'Andriamanitra ny ianao, ambin'ny tompo amin'ny zava-drehetra ny ianao. Etona dia mba te hilaza aminao hoe raha mpasitraka ao ny angatabavaka amiko amin'ny mahampanton'Andriamanitra, satria nandray zava-tsoa tamin'ny alalako, tamin'ny alalan'ny teny no mifampizarana teo tsika. Teo zao ianao, aza misalasala miantso amin'ny pasteur Jean Paul Rakotonerina, aza misalasala manoratra amin'ny vatanao amin'ny alalan'ny côte Facebook zay hitanao ankehitriny, na amin'ny côte Facebook pasteur Jean Paul Rakotonerina, na côte Facebook Fonjanak'olombelona eo anivony zao tontolo zao, na côte Facebook pasteur Brigitte Ravonirina, satria côte anankiroa zao miara-mandeha am'izao fotoana zao. Azontsika rano zany, afaka manjoy zany ianao, afaka soratanao, vinavinanao, fangataham-bavaka tianao atao, ny etaetanao, na zay mba tianao mba angatahana vavaka, fa pasteur Jean Paul mivady Rakotonerina dia voniny vavako anao. Ka soraty azonao lefa ty amin'ny MP message privé ty aminy amin'ny alalan'ireo compte Facebook sy menao reo fangataham-bavaka ao. Ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra tompo klasy tompo fahavianjaina, manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy pasteur Jean Paul. Aza dino zao tsika confinement mihiboky tsika, araroto ny fiboanao, hitadiavanao n'Andriamanitra, hitazomana faisana amin'Andriamanitra, ary miezah mba hanompo amin'ny tompo amin'ny fona rehetra. Anao zay rehetra sainy ny tompo ataonao mba hitahina sy hanambinana, hanasoavana ny fiainanao. Aza dino mivavaka amin'ny firenentsika, mba ho sambatra ny ty Madagasikara malalatsika ty sy mipitondra ho aminy, satria sambatra firenena zay manana ny Jehovah Andriamanina. Aza manisany mitsikera na manaratsy, aza manisany monimonina na mamimetsiny, fitondram-panjakana vahoaka malagasy, mijoroa amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Tsy natao zany mihitsy sasy anao, fa natao anaiky an'Andriamanitra sy saotra amin'ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Voninahitra dia ho an'ny Tompo Jesosy ireriany, ho tahin'Andriamanitra ny ianao amin'izao fotoana izao. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy pasteur Jean Paul Rakotonerina. Makasitraka tompo lasy tompo vavy.